Miarabantsika natao ariva zao ao ambany fitahiry tombo daholo ny antsika rehetrarehetra. Ny angatanay ny kasihan'ny fanan'Andriamanitra ao anao isy zavatra voaraintsika tsara hoentina any amin'ny fiainantsika tsirairay avy tsy hoe izay zao akory no hoe tonga lava izao no nampitondrany tompo izany hafatra izany raiso izay rehetra afaka ho raisinao ahasoanao dia mahazoa fafinaretana mahazoa izay mahasoa tompoky lasy tompoky vavy zao. Para tu
Terima kasih.
hitanao mahafinaritra daholo izy ireo fa nefa izy moa no afanjakantsika amin'ity tany izay namboarintsika ty dao tsika mboatra olona mitovy endrika amintsika ary izy no ataontsika anjaka amin'izao tany amboarintsika izao izy no mentsika fiadanana fitahina fahasoavana ary mentsika ny asambarana rehetra mino fa mety amin'izy ireo izany ahoana kosa tena tsy anaiky an'izany a fa nahoana moa tsy nitenako izay nanompo anao nandrisiny taona maro no omena fahefana anjaka amin'ny tany fa izay olombelona noforonina tamin'ny tanymanga fantatrao ry Andriamanitra fa tsy anaiky an'izany mihitsy a tena tsy anaiky an'izany hatramin'ny farany tsy mety nge zany tsika efa manana fanjakana aleo mentsika azy ireo tsy anaiky a ro hitanao fa rehefa tsy omenao fahefana anjaka amin'ny tany a ataoko mivadika aminao reo olombelona izay hoforononao ho hitanao kely zany araka izany fikomina ataonao zany lasa anao mandeha tsy mbola anao mijanona amin'ity fanjakana ity tsony a ho hitantsika eo ary zany lasa anao mandeha tsy hivadika aminao reo olombelona izay hoforononao tany voalohany Andriamanitra dia nanao lanitra sy ny tany ary nanao izao rehetra izao noho ny fikasana dia tsy venitra izy na dia misy fikomitsa tany amorona olombelona ampanjakana izao rehetra izao namorona ny Adama izy lehilahy voalohany namponeny tao anatin'ny Saedena nampanjakany tamin'ny zavaboary rehetra nomeny azy izay rehetra ilaina izay rehetra nahasoa azy nomeny azy satria izy dia Andriamanitra be tiavana natony azy ireo rehetra mahafinaritra sy mahasoa na teto ambony tany na ny tany ambany rano biby rehetra ny zava-mananaina ny voro nampanjakany tao anatin'ny Saedena i Adama ary tena notolorana ny fitiavana tokoa tsapan'Andriamanitra nefa fa tsy tsara raha lehilahy raha ireny namorona ny Eva indray ary izy no reny olombelona rehetra vehivavy izay natolotr'Andriamanitra ho vadin'ny Adama izy dia notolorana fitiavana notolorana izao rehetra izao tahaka ny Adama ihany koa ary amponeny tao Saedena izy ireo hiaina malalaka hanjaka amin'ny zavaboary rehetra nomeny azy ireo ny fahasambarana ny fiadanana ny fifankatiavana fifaliana trano fahasambarana no hiainan'izy ireo miantoka ny miasoan'ny fitiavan'Andriamanitra noho ny firehan'ny Satana nefa ny amin'efa amin'ny teny olombelona ny voalohany tenanao efa petsy izy ary nataony izay amin'ny tanany olombelona ny vehivavy dia i Eva no nalay ny fanahy voalohany araka ny ten'Andriamanitra dia norarana tsy hinanan'izy ireo ny voankazo teo voatsara nampandray ny Satana ho mandainga nefa Andriamanitra ry nolazany Eva fa tsy marina izany ary ahafantatra ny tsara sy ny ratsy izy raha mihinana izany voankazo izany loboka tokoa ny anao vavy ary tsy vitan'izay fa mbola nanolotra ny lahy nihinana izy ireo nihinana ilay voankazo voarara teo anatrehazay dia
na tsy aby tena ho nitanjaka izy eo matamisy reny ny fahomena rehetra eo ny fandiana ditin'Andriamanitra ny fahantrana ny fahasairana ny aretina hatramin'ny fahafatesana Mieritreritra mantsina hoe Krismasy androany dia hilatamina sainao. Fety androany dia hanao fety sabasy ianao. Saika tsy fantatrao fa zao fotoana zao mampirehitra ny fahatezerako aminareo kristianina rehetra. Na dia izany aza mamela ahy ianareo ilaza ny momba ahy vetivety aminareo. Izao ilay manompo tsara indrindra. Manompo an'Andriamanitra mandritra ny taona maro. Ary mendrika notoloana maro boninahitra mihitsy ary. Saika noforonona iadamarainao sy eva reninao ary nomena azy ny tany mba hanjakana. Fa zay madama seva noforonona tamin'ny tany maro tsy hanaiky an'izany aho ary izany indrindra noho ny lezana hoe piko. Tadidio fa noho ianareo taranak'olombelona dia vaozy ny gadra mandraka izay eny amin'ny elo izahay. Tsy hanaiky an'izany nefa fa ataoko izay fomba rehetra andriganana anao tahaky ny nanababoky ny fonon'ny Adama sy Eva tao amin'ny Saedena. Sarotra amiko izany. Ataoko matahotra fahotana ianao, ataoko matahotra fantrana ianao, ny fonao dia ory fenitepitepy ary izay fahotana iverinao kely indrindra izay tsisy dikany dia ho tonga aminao. Izao tadio aza matahotra ianao fa rehefa miala eo ianao dia zavatra rehetra nolazaiko tsisy ho tadidinao na dia iray aho. Tsisy ho tadidinao izay rehetra nolazaiko teto fa rehefa miala eto ianao dia verina mpahazaran-dratsy izay nazatra anao. Andeha hisotro toky ianao, andeha hifoka sigara ianao, andeha hijangajanga ianao ary tsy maintsy hiaraka aminay any amin'ny elo, miara-migadra aminay. Izao nitadio fa tsy andeha irery any amin'ny elo izany zahay fa tsy maintsy miaraka aminao satria noho nareo taranak'olombelona natonga anay higadra mandrakizay eny amin'ny elo. Ianao dia tsy maintsy ho faty, tsy maintsy ho faty ianao ary ho andefiko ianao ary tsy maintsy ho any amin'ny farimy rehetrafo ianao satria ianao dia olona tsy manana finoana, tsy mba manana an'Andriamanitra. Ianao dia mivavaka amin'ny fahazarana fotsiny ihany. Tsy maintsy hiaraka aminay eny amin'ny elo ianao. Ndray andro ianao dia olona tsy dia matoky an'Andriamanitra ka noho izany dia miaraka aminay eny amin'ny elo ianao satria tianay mahitanao mijaly, mitomany, mikokokoka ao anatin'ny farimy rehetrafo. Raha izany fahakalany isakara olombelona dia izay rehetra aso azy ampiadana azy enoy eny zany tenin'Andriamanitra mahaty fitiavana antsika olombelona zany. Ry zanako, rehefa mijery ny atilalon'ny fonao dia fantatro mombanao rehetra, fantatra anao rehefa mipetraka ary fantatra anao rehefa mitsangana. Hitako avokoa ny alenao rehetra. Eny na ny volodohanao ary dia voahisako avokoa izany. Nohariana hitovy endrika amiko ianao, efa fantatro tao alohan'ny naharenanao ianao. Noho izany tsy diso ao akory nanorina anao. Efa voasoratra ao anatin'ny bokyko avokoa ny andro fiainanao rehetra. Efa nifaritiko ny faritry ny fonenanao sy ny fepitona iainanao.
indraindray nefa dia hafa ny fijerin'ny olona izay tena mbola tsy mahafantatra mihitsy nefa tsy manalavitra azy ireny aho ary tsy mba tezitra aminy satria izao no faneho fitiavana lafatra indrindra ny fitiavana iray no amenoko anao satria zanako ianao malalako ianao tsy foiko ianao ary tsy tiako very mandrakizay tsarovy mandrakarivo fa izay fahasoavana azonao hatramin'izay ka hatramin'izao nany mandrakizay ary dia avy amin'ny tanako ireny rehetrareny satria izao Jehovah Andriamanitra rainao no mandray an-tanina izay ilain'ny foninao rehetra zanako ianao ary izao ny rainao tsarovy ihany koa fa izao ilay ray mampahery anao amin'ny ady rehetra amin'ny fahoriana rehetra ary naiza no iantsonao ahy dia eo akaikinao foana ataoko ahoana moa no ampijaly anao ianao nge ilay olona nofidiako ary iriko amin'ny foko rehetra sy ny fanahiko rehetra ny hamonjy anao Jesosy Kristy ny fanehoana ny fitiavako tonga izy mba hamonjy ahy sy ianao ary hanam-porofony fa miaraka aminao aho fa tsy manalavitra anao akory tsarovy ihany koa fa tsy manisa ny heloko ao zasy Jesosy Kristy atao fafinaretanao anao dia omeko anao izay rainy fonao rehetra ny fanontaniako aminao dia ny hoe manaiky ny zanako ve anao manaiky ny hiara asa amiko ve anao vonona anao izay rehetra mpanaoviko anao ve anao miandro ny valitenao mpitiavanao ozy ilay dady malalanao izay tsy mafoy anao Tugava bro, numero fanasitrarana numero fahasoavana sy fitahina indrindra tamin'ny fanafara tamin'ny aretina dia raha boka folo zany matadivinao hoe andeo jerentsika
kely ankizy tsika mbola tsy mandeha aloha tsika zao fa mbola andeha hisaotra ny tompo tsika fa hoaiza ianao ihany efa kely mandeha isotra ny tompo mbola tiako zao mbola maika betsaka be zao zavatra ataoko tena mbola maika be fa safary misaotra ny tompo anie tsy ely maika be zaho sinana zao a mbola maika betsaka be aleo a mandeha aloha Yesu fa hoaiza ianao mbola hisaotra ny tompo tsika fa sa mbola mandeha tena mbola andeha any an-trano tena anao ina any an-trano tamina parary anay mbola misy zavatra be da be tsy hita tany an-trano asa tena tsy mety fa aloha manaraka fa loforaizany trano aloha fa hoaiza ianao ranada za rehefa miteny teo hoe tsika moa mbola dia hisaotra ny tompo ireo so vitany tamintsika hisaotra ny tompo ahoana hisaotra ny tompo tsika satria anao sitrana nisy trano tena mbola tsy afaka amin'izany tsika tena tsy mino hoe tompona nasitranao teo efa ny tompona nasitranao teo kina ny tsinonao tena chance nahatra tany amin'ny mbola kely tena fanasana ny tompo chance loha tena iny loaloha ndraika zokiandro maikamaika ianao zany misaotra ny tompo tsika fa sa mbola mandeha aloha e misaotra ny tompo e fanao a ireo so vitany tamintsika dia mila misaotra azy isika misaotra ny tompo zaho aloha zao dia tena resinahitra fa tena sitrana atranaka fokotrany maladia fa izao iza mahalalana afaka herinany na afaka ray volana na afaka ray taona dia iverina raha indray dia tsy mahatoky tsy mahatoky an'izany dia andeha zany ianao tsy saotra azy mialatsiny tanio fa hoaiza ianao andeha fa mbola hisaotra ny tompo atsika dia andeha fotsiny any ianao efa nitena teo tsy hisaotra ny tompo zany tsapako fa medrika anary eto fanasitranana nataony anary eto nanao asasona dia boka tany hoe ka hoana mihitsy medrika anary eto fanasitranana reto toony saotra sady tsy ely tsy atasandroany koa zay ka davavy inona mbola hisaotra ny tompo tsika fa sarandraiky andeha aloha ianao e Zaki tsy afaka amin'izany tena manam-potoana mihitsiny misaotra ny tompo dia tsy tsy manam-potoana kiza Sandra ahoana mbola hisaotra ny tompo tsika fa sa mbola mandeha aloha ireo namantsika efa maro be ny lasany dia anao indray hoe dia hanaraka azy ireo za aloha tsy manam-potoana fa za zao vo andeha hitady asa rehefa avo mitady asa manam-bola dia afaka manasa ny jesosy dia araka hifary fisaorana tsotsotra ny no afaka ataontsika fa tsy mila zavatra be tabe ohatrany tsy mety amiko satria za sy trano jereo tanako sitrana dia tsy hisaotra ny tompo zany ianao zao fa afaka hisaotra azy ho za fa mbola hitady vola rehefa mahazo vola asaiko jesosy miaraka amiko manao fitsaotra izay asa Safidy mbola hisaotra ny tompo tsika hisaotra ny tompo imeza fotsiny fa zaka zazakely mibaikobaiko ondry amin'izany izy mibaiko anao afa miteny fotsiny hoe mba hisaotra ny tompo tsika nireo so vitany tamin'ny amalala ny tokony ataoka misy fotoana ary rehefa te hisaotra ny tompo dia afaka misaotra fandroany eny mbola zay ka sady zazakely koa izay ohatra mibaikobaiko nareo be zay ko nova lasa ravavy ianao sisany mba inoko hoe hijanona iaraka amiko eto manana raha hijanona miaraka amiko dia hisaotra ny tompo tsika hisaotra ny tompo iaza mamiditra amin'izay namako avy raha tsy misy misaotra dia iary ery zany misaotra miamba be eto zavatra nataondreo zany ianao ka reo makataka reo betabe reo ve tsy misy misaotra dia iary ery misaotra aza iazo efa sikitrana tsara afaka mandehandeha tena andeha zay iaza misaotra ny tompo jova reo rehefa misaotra namako misaotra zay hitanao amin'izany re tompo tsisy nanana nisotranao reky atyraina dia hoe matokena be tanao amin'izao tsy mahatokenao akory ny olonao tena tsy misy nanana saotra an'Andriamanitra mihitsy ny reny namako reny andeha saotra ny tompo fa tsy azo izay natao tamiko izay
Misaotra anao Jesosy a. Misaotra anao fa raha tsy ianao nanasitrana anahy dia tsy ohatran'izao aho. Raha tsy teo ianao dia tsy nanana fihezana mihitsy fa tena misaotra anao. Misaotra Jesosy.
tianao very hoe tsy toetr'eon'inana mandrakizay manda fotoana fotsiny ohatr'ireny io tanora reny ohatr'ireny olombelona teo izay tamboka folo izay nomen'Andriamanitra fanasitranana nefa tsisy nanana saotra ohatra mitomoko dia fotoana very fotsiny ady amina ty am-piangonana nefa tsy maintsy hiaraka amiko any amin'ny afobe Satana dia manao anankiviana foana tsy fananana amin'Andriamanitra ary manao izay anankiviana ny olombelona manao izay anakarana amin'Andriamanitra amin'izay zavatra kely hitany hoe lesoka amin'ny olombelona teo izay dia hatramin'ny tanora manao fidirana dia lazay indray hoe sasapona ary tsy aketr'izay mihitsy zany isy voninahitra ho an'Andriamanitra zany. Andriamanitra andeha indray mba hojerentsika ty manaraka ty ianao dia nanome fanomezana ho an'ny olombelona fiainana mandrakizay fanomezana izay tsara indrindra ary tsisy ohatr'izany nefa mbola ohatrany teanao ihany tsisy mandray afa-tsy ray dia iray ihany zany hoe raha atao mikajikajy zany dia raha isan-jato ihany ianao fa sivy amby sivifolo isan-jato dia ay avokoa tena mahafinaritra azy zany mampalahelo ny toetsain'ny kristianina fa saingy fana tena fana satria maro ny namako any amin'ny afobe andeha hoe hijerena tsika indray ty manaraka ty hoe tsisy olona malala misaotra ny amin'ny fanomezana izay nomenao azy ary tsisy nandray an'izany mihitsy Fanomezana amin'Andriamanitra ho anahy mandehandeha izao mety koa tena mbola tanora amin'ny tenako koa tena Andriamanitra mialatsika fa tena mbola tsy afaka ny andray teny androany so zao mbola marobe ny programma mbola tokony ataoko ny tenako mbola tanora tsy izay fahatandroako velohana androany mety anahy hoe manao koa ny fahatandroany zazalahy omeko an'ity cadeau ty tenako mbola zao mbola hitanao zao tsy hitako izay tokony andraisako an'ity tenako mbola tanora raha mety dia hanitra dia raisiko ety raha ohatra ka nizaraka ihany rehefa hanitra dia raisiko ety zany tanora narina mangatakazy ny amin'ny fanomezan'Andriamanitra ka dia tsy maintsy araka amiko rehetra hoaniny amin'ny faharehetra mijaly tomany mahafinaritra. Allô? Ahoana? Indray. Navitanao ilay izy? Taosy fa andrasy koa aloha fa ohatra mizava satria da iveky raha voalatsy fanomezana avy amin'Andriamanitra fisy ho Andriamanitra hay Andriamanitra no tapiny lohany izay marina mety anahitao hoe Andriamanitra tapiny lohany Andriamanitra ity fanomezana kely be ty otrina moa kapoka vazo henjato mahanome ihany venanao dia io raha kely io vao menao anay manina zao rehefa samy menao roagony zahay miada bajireko any amin'ny fandrim-pahalema Andriamanitra dia namarina anjely be dia be manina zao zahay tsirairay aby eto raha vao menao anjely tsirairay ambina anay mba tsisy manendaka zahay midahaly tsy manjaka tsony ny aretina maro isan-karazana iako raha mba naheneny ihany hoe ianao Andriamanitra mahita zavatra rehetra manina raha toa misy tranonao tasianao aretina koa io raha kely io nomenao anay tatao ina zao le tiareto tena tiavidany fiainako mihitsy moa zany ataoko raha Andriamanitra rehefa mba hanome ihany ianao dia mobetaka raha io tsara kely io nomenao anay taoko ina raha kidy io ahitany
fero aminy ianao tsy tiako laoza ny manome tsiny an'Andriamanitra tsy fatany miasa rano fanomezana zay men'Andriamanitra azy mbola ho asika ianao e ho any amin'ny apobe Ina koty azoty apetraka eto fanomezana avy amin'Andriamanitra menanaty izany nefa niatsa lehana amin'ity to dia tsy lehana amin'ity aloha ny ahy ka mila amin'ity ka hiatsa mila amin'ity satria ka atao avy amin'Andriamanitra zao iana alohan'ny anehako dia za reo fikse tsara mihitsy a pibrieko avy eo am'izay bebe amin'ity eo katao maasa iaho tsy lehanao mihitsy mahafinaritra ry izany indrindra no namorono ny teknôlôjia hanambaboko ny fondro tanora maro ka tsy afaka isaintsaina ny fanomezana izay omen'Andriamanitra azy tena mampalahelo fa tena mahafaly ahy faly tena faly tena kely tena androany ino ohatrany ty fanomezana avy amin'Andriamanitra fanomezana avy amin'Andriamanitra fa manino ny Andriamanitra no menao fanomezana iara ny tena tandroany sy natao amandeha misy sady aho tsy malalanao Andriamanitra zao mihitsy sady aho olona mpanota olona tsy mandeha fiangonana olona asa rehetra ty amika hoe fanomezana tena sanaty fanomezana ty e mety an'olo-kavo ngamba ty fa raha nitondroko aho sa mandeha fiangonana fanomezana isaky ny mba sasakala ohatran'izao iah zany mba mandeha fiangonana fa sanaty e satasandroany fanomezana ty fa leo manaritra manameny tenaka dia tsy indray fanomezana avy amin'Andriamanitra sady reny olo reny dia tsy maintsy akanto e ho any amin'efa atao kitoza Ivana miandra indrizany amaromisoro iava zimitsika isanandro isanandro tian'Andriamanitra tsika tsy tianovely na dia raiko inona raiky fanomezana amin'Andriamanitra itanareo zany fa tsara n'Andriamanitra riavana olona manome fanomezana ho ahy soa atao izy tena tsara ny tompo tsara izy nilerano zay hoe mankalazany anarany aza misy adinao ary mampalahelo koa olona bavaka mpazarika marina misaintsaina saran'Andriamanitra tsy nalala nanokatra nanandray zany fanomezana zany mbola ho azy koa iny olona ray ahitanareo fa inona na hita hoe vakina fanomezana avy amin'Andriamanitra fanomezana ao anaty saotranao Andriamanitra tena faly any menao fanomezana saotranao ohatra ireny atao anatiny sire afa zavatra tena mahafinaritra no atao anatiny
It's so